satria ny mahainao anao Andriamanitra ny tokony tsapanay sy hitanay. Ninona mety atrehanay Andriamanitra amin'ity fotoanandroany ity dia aoka ny voninahitra ao no iseho, aoka ny fahatsaranao no hita Andriamanitra, aoka izay anayko takona ary aoka ianao hiariary ho hita. Amen. Afaka mipetraka tsika tompoko. Tainy Jesosy tsika rehetra, misaotra amin'ny pasteur Junias ny amin'ny fanokafana. I papa no mitondra ny teny fa manao fampidirana fotsiny sakristain. Alléluia. Teneno eo akaikinao misaotra anao fa tsy miverin-dalana ianao. Dia teneno hoe faly be mahita anao satria tsy miverin-dalana ianao. Misy fotoantsika tsy tonga saina fa le fitiavana sy considération ohatran'izay dia mahakasika fon'olona eo akaiky. Satria mety misy olona efa niainga tany an-trano dia hiverina fa tsy hanaraka an Jesosy tsony. Fa vokatra le tenina laoko ny vavantsika amin'ny fiasan'ny fanahy-masina dia mahatsiaro izy hoe aika misy faly satria tonga mivavaka. Fa tsy hoe ohatry ny any am-piasana hoe tonga indray le ty hiasa. Fa aty amin'ny sehatra fiarahana manompo dia tokony mahatsapa fitiavana ny olona rehetra. Tena Andriamanitra koa miteny an'izany hoe Jesosy mihitsy niteny hoe ny ahafantarana fa mpianatra ianareo dia satria mifankatia. Any amin'ny Jaona toko fa 5:19 teboka anankiray izay nisy fotoana resahantsika kely ny ahafantarana koa fa mpianatra tsika dia jereo ity tenin'Andriamanitra ity hoe Alléluia. Tomboka 7 manjary tapaka lezy. Raha miray amiko ianareo amin'ny anaran'i Jesosy, raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona. Fa ndraiko mba hamoaza anareo bebe kokoa ka ho tonga mpianatro ianareo. Mpianatra tsy maintsy mamoa. Mpianatra tsy maintsy mamoa. Tsy hoe mifankatia fotsiny fa tsy maintsy mamoa. Alléluia. Dia ny famoazana na hoe le fait tsika misy fruit matetika dia eo amin'ny sehatra misy contradiction. Alléluia. Ny voninkazo tsy maniry raha tsy ao anatin'ny zezika faran'izay masiso. Dia aza gaga koa ianao raha ohatra eo amin'ny toerana faran'izay ohatrany hoe masiso fa eo ianao ny andrasan'Andriamanitra ny tena hifleurira indrindra. Alléluia. Dia tsika mitsoka an'ilay zezika. Dia tsika te esquive an'ilay situation. Fa nefa fahafahanao mahita an'Andriamanitra anatin'ny situation iny mihitsiny no anehoan'Andriamanitra voninahitra eo amin'ny fiainanao. Misy zavatra anankiray tena nakasika be anaty zavatra ity hoe satria hitako hoe fampianarana tokony fampizarantsika koa hoe rehefa vanim-potoana ohatr'izao dia vavaka ohatry ny ahoana ny andrasan'Andriamanitra. Rehefa fotoana ohatr'izao dia vavaka ohatry ny ahoana ny nataon'Andriamanitra. Zavatra anankiray zao kasihan'ny tompony foko dia zaraiko eto ilay izy. Ary tsika rehetra miaraka mamakafaka ny zavatra izay. Misy fotoantsika manao marain'alina. Le marain'alina zany tsy hoe miandry an'ilay masoandro miposaka iny dia sady maraina zany ny alina ity. Fa eo amin'ilay fotoana atao hoe faratampon'ny toromaso iny mila mifotsika. Dia tahaka ny ahoana ny vavaka tokony ataoko sy tokony ataonao amin'ny fotoana iny. Satria misy fotoana ilay izy vavaka tokony ataonao mandritra ny andro lasa vavaka ataonao mandritra ny alina. Raha ohatra ka tena hoe safotsika indray mandeha hatreny amin'ny voalohany ka hatreny amin'izay tarihan'ny fanahy masina antsika ny ten'Andriamanitra dia izao. Amin'ilay marain'alina raha mamaky ianao any amin'ny filazantsara any na jauna toko favalo izy zay raha tsy diso na Matthieu toko favalo miala tsiny fa tsy voajeriko izao ilay satria voateo ilay izy voavoaraiko. Dia zavatra mahagaga dia izao taorianany nanaovan'i Jesosy marain'alina. Dia raha mamaky ianao amin'ny baiboly taratasy dia misy exploit na zavatra be dia be nitranga tao aorianany iny. Ao anatin'ny toko anankiray ao anatin'io baiboly io zany tonga dia misy fanasitranana, fahagagana, fananganana zavatra misesy be dia be. Aloha fa tediavintsika izay fa hitako indray mandeha izy fa ampatsy mifanahy masina fa tsy hitako eto ilay ten'Andriamanitra. Ny antony tena hoe iresahantsika zany dia izao. Satria Jesosy nanao marain'alina. Inona ny zavatra atao marain'alina? Inona aloha zavatra mitranga amin'ilay marain'alina? Aizina. Tsy haiko aloha ny aminareo fa isaky mifoha amin'ny telo maraina dia maizina. Alléluia. Ny aizina nefany dia afaka niara hiasa soatsika io. Tsy ilay aizina ny fantohana fa hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Isaia hoe Isaia 60 tao nefa vakitsika. Alléluia. Manjary misy latsaka ilay izy. Mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao. Amen. Hatreo. Matoa ianao asena mitsangana dia tsy tamin'ny position nitsangana ianao zany teo. Ohatrany hoe amin'ny fotoana atorianao dia miteny Andriamanitra mitsangana miazava fa ho anao izy. Alléluia.
fa tonga ny fahazavanao. Alleloia. Zany hoe i Jesosy ny tonga ao anatin'ny fotsika amin'iny alina iny a, dia ao anatin'le aiziny iny ianao misy fahazavana apetrak'Andriamanitra. Ary ny voninahitry Jehova efa miposaka, efa miposaka mialohan'ny niposahan'ny masoandro, dia possible efa miposaka le fahazavana anatinao. Zay mahatonga ny Genesis toko voalohany milaza hoe ny fahazavana natao voaloha tsy kitana sy masoandro fa Jesosy. Alleloia. Zany hoe rehefa mifoha maraina alina iny ianao dia miomana fa eo Andriamanitra ny anao zavatra. Alleloia. Dia toy ny ten'Andriamanitra hoe arindro ny aizina manarona ny tany izy ary ny azipito manarona ny firenena, fa aminao ny posahan'i Jehova ary aminao ny sehon'ny voninahiny. Amen. Rehefa maraina alina tao anatin'ny aizina Genesis toko voalohany, Andriamanitra ny teny hoe misy mazava. Aizina nisy teo a? Marina aloha sa tsy marina? Nisy maizina teo dia ny teny Andriamanitra hoe misy mazava. Iny hetsika nataon'Andriamanitra iny dia fampianarana antsika koa ao anatin'ny fotoana maizina dia sahinao amin'ny teny mivavaka. Mitovy amin'ilay hoe rehefa maraina alina maizina mivavaha ianao. Alleloia. Ndraindray tsika miandry mazava vao tonga saina hoe mivavaka, ary ny vavaka fanao anatin'ny aizina dia ao anatin'ny tontolo maizina fa tsy ao anatin'ny tontolon'ny aizina. Ao a, dia ohatran'ny Jesosy teo Getsemane. Inona nataon'i Jesosy teo Getsemane? Ny vavaka atao rehefa amin'ny telo maraina dia vavaka fifamatorana amin'Andriamanitra. Alleloia. Zay mahatonga ny hoe azafady fa tonga dia direkta be a. Ny ray aman-dreniny rehefa ohatra ka manao firaisana ara-nofo iteraka ao anatin'ny aizina, satria ao ny fananganan'Andriamanitra projet rehetra, fifamatoran'ny mpivady. Ary tokony fifamatoran'Andriamanitra sy ianao koa. Alleloia. Tsy ao zany tena hoe concret be io maizina io, satria eo ianao ny foazin'Andriamanitra. Jesosy ary manao maraina alina dia rehefa mivavaka izy amin'ny alina dia fifamatorany amin'Andriamanitra fa tsy mangataka izy. Isaky jereo tsara fa isaky le maraina alina ireny ho an'izay manao maraina alina dia mahatsapa ianao hoe rehefa vavaka fifamatorana misy accès, misy dimension anankiray mbola tsy hitanao mihitsy ny fitondran'Andriamanitra anao. Tsy eo le fisaorana akory. Alleloia. Tsy eo le fangatahana fa eo le fifamatorana. Eo ianao le manao voady. Jesosy mbola anao indray anatin'ity alina ity aoka ny fahazavahanao nisy eo amin'ny fiainako Andriamanitra. Tsy fantatro ny zavatra hitranga raha-pitso maraina rehefa miposaka amin'ny masoandro, fa ny zavatra azoko antoka dia zao efa miaraka aminao anatin'ny aizina dia tsy hana difficulté rehefa mandeha miaraka aminao amin'ny mazava. Amen. Sy tehaka ho an'i Jesosy. Alleloia. Indraindray mora ho antsika neny manaraka rehefa mazava azontsika, fa ilayntsika io maizina io. Taizanao mbola nitan'izany hoe vo, Jesosy mihitsy ny teny, raha tsy maty io vo io ka alevina dia tsy afaka mitombo io. Dia ny vo nefa nitadio tsara fa aletika anatin'le zezika masiso izy. Dikan'izany tsy mahita zavatra hafa ankoatran'ny zezika sy ny fofona izy. Fa eo izy tsy maintsy misafidy hoe na ianao aneo an'le zavatra tian'Andriamanitra ao anatinao iseho, na ianao iseho plaindre. Ny situation antsika isan'andro io dia tena rehefa tsy mitandrinatsika dia misy foana ny hirika ahafahanao menimenina miteny foana. Tsy tiako ny fitondran-tenany ihanina, tsy tiako ihanina, na iza ve dia ohatran'izao dia ihanina. Hitanao satria mifantoka amin'ny ihanina ianao. Ary amin'izay fotoana izay dia miomana fa efa manomboka mivily ny lalanao. Ny sapanana ane ohatran'izao tsy hoe manao hanina, sapanana ane ohatran'izao e. Alleloia. Jereo fa aty ambany aty ohatran'ny hoe mifanakaiky ihany izy ireo, fa rehefa mandeha ny fotoana dia misaraka. Io zavatra kely tsy tandremanao androany io, tandremo sao dia ampisaraka anao amin'i Jesosy. Alleloia. Tsy misy olona nisy safidy ny varo-tena zany. Tena teneniko antsika izany. Sa tsy miteny an-tany izy anontany hoe maraina izy anontany iny. Fa tsy hoe amin'ny alina ianao nijoro eny dia ahoana ianao hoe zany tena tsy nisafidy an'ity za. Alleloia. Fa tsy safidy an'izany. Fa circonstance be dia be no mibatan'ireo olo ireo nakeny. Mety resaka problème ny ankohonany, tsy tiany ray aman-dreny na riany ray aman-dreny na tena misy ny violé ny ray niteraka azy. Dia maratra le zaza. Dia anivon'ny fiarahamonina koa izy ahilika hoe izy zany le ohatran'izao tsisy tia intsony izy. Eny izy misy miteny hoe chéri. Olona tsy fantany akory mety misy miteny azy chéri, teny mbola tsy azony tao an-tanana mihitsy zany. Fa eny izy misendra miteny an'izany tonga dia miteny izy hoe ty zany le tena tiana. Nanao indray mandeha izy indroa intelo inefatra faly be satria ozy izy hoe be dia be miteny hoe chéri. Azonareo ve zany isika kristianina no andrasan'Andriamanitra mba hiteny an'izany tsy hiteny hoe chéri. Andrasan'Andriamanitra hizara fitiavana.
zay mahatogany hoe isika reo ve rehefa miona dia mba afaka miteny hoe wao faly be fa mahitanao fa tetiny tonga eto indray ianao tsy fantatra ianao ary dingana anankiray ty ahafahantsika miteny hoe mila mifakafantatra tsika rehetra tsy possible mihitsy zany hoe mpianatra ray kilasy zany ny zanakitsika raha jereo tsara mpianatra ray kilasy fa mifakafantatra reo farafakeliny ray volana aoriana ny fiarahany mianatra firy taona zay tsika niara-mivavaka alleloia firy taona zay tsika niara-mivavaka firy amintsika mifakafantatra anarana ianina mipetraka ry andorany fotsy ry dadatofany mipetraka ny ambotro manjaka rovavony zanany alleloia mily tsika mifakafantatra tsy afaka hitery mihitsy ianao hoe mpianatra raha tsy manana an'izany toetran' jesosy zany mba eritreto jesosy aniry reto hoe miditra ny trano rafozam-bavy mipetera fa tsy hoe mama mipetera efa deuxième degré ny zany zavatra zany fa tsy hoe tonga dia hoe mama mipetera ny fantany fa mama mivady mipetera ny fantany alleloia nefa petera mpianany iza koa zany amintsika no afaka ioatra n'izany dingan'izany lasa manakana ny fandroson'ny fiasan'Andriamanitra eo fiainantsika le avinavina hoe za tonga ty hivavaka fa tsy afantatr'olona nefa ny lesona voalohany tokony raisinao dia zao mila mahafantatra an' Jesosy ianao ary ny fahafantaranao an' Jesosy possible amin'ny alalan'ny fifaneraseranao amin'ny olona alleloia misy toetra tsy ho hainao mihitsy miatrika azy raha tsy mahita ny fiasan'Andriamanitra anatin'ny hafa ianao mila miaccepte tsika ny fampiasan'Andriamanitra ny olona hafa ary mila miomantsika fa tsy hoe ianao foana no ampiasain'Andriamanitra fa possible koa misy olona hafa tsy ampozinao ampiasain'Andriamanitra alleloia rehefa tena farazay mafolotsika mampiasa pondra izy mampiasa akoho izy mampiasa trondro izy inona koa mbola tianao ampiasaina sokafo ny sofiny sokafo ny fo ahita sy andre ary andray an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra fa mandalo zao fiainan'izao alleloia ty andro ty tsy miverina rapitso dia larobia androany talata mety misy fisainana mety miteny hoe gorobaka androany amin'ny anarany Jesosy tsy isy gorobaka zany androany alleloia ary io gorobaka io ilatsahan'ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fiainanao fa tsy hoe handatsaka amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy amen alleloia andehantsika hitanao aza mivavaka mba hialy eo amin'ilay situation fa mivavaka mba hiatrika an'ilay situation alleloia satria rehefa miala ilay situation dia tsy midika zany afaka examen ianao tsia raha annulé ny examen dia tsy midika eo afaka ianao fa raha mahay miatrika ny examen ianao dia izay no atao hoe afaka ianao dia fanontaniana mipetraka teo afaka ve ianao dia ny tenin'Andriamanitra miteny hoe raha Jesosy no afaka atsika dia tena ho afaka tokoa tsika satria misy endrim-pahafahana tsy tena izy fa misy endrim-pahafahana tena izy efa tonga amin'ny mpanompon'Andriamanitra andehantsika hitsangana hivavaka amin'ny voninahitra an' Jesosy alleloia raha tsara indrindra masina mandrakizay te hisaotranao sy Andriamanitra ny amin'ny teny rehetra izay entinao Andriamanitra ny amin'ny teny rehetra izay efa homanina koa Andriamanitra anitsiana sy hanamboarana anay amin'ny anaranao Jesosy tario amboary aitsio amin'ny anaranao Jesosy koa ny fanenao masina indray ny amangivangy ny fona ny tsiraray avy koa anisan'ny olona voaova anisan'ny olona voatsangana izay andro any Andriamanitra anisan'ny olona tena ho sitrana sahady teny ray ihany Jesosy dia ny finoana eny ataony amin'ny tobaka fa hainao ny zavatra rehetra ary tsy misy tsy hainao atao ampiasao indray mpanomponao Andriamanitra hiteny ny sitraponao ary tena hoe tsy hisorona nambaran'izay anatin'ny fonao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy satria ilainay ahitsy hitsina amboarina atsangana amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay alleloia amen dao tsika hitehaka ho an'i Jesosy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra daontsika nofahofa nytanantsika any amin'ny lanitra sotran'Andriamanitra fotsika manontolo Andriamanitra rainay tsara indrindra zay ny an-danitra misaotranao zay androany maraina ianao ny tompony teny ianao ny tompony fiainana ianao ny tompony fanambarana ianao ny tompony fampijoroana ianao ny tompony arena ny fahasoavana ny rehetra momba ny fiainanay dia avy aminao zany mahatonga anay manandrantanana eo anatrehanao Andriamanitra rainay satria tsapanay fa ianao ny fahafenono ny fiainanay tena mahatsapy zay hoe tsy ny zavatra ilainay fa ny fisianao eo amin'ny fiainanay androany maraina tario indray ny tsirairay avy tario zahay amin'ny alalan'ny teny mpahamarinana ho fiainana ho anay zany teny zany ary fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen tsika rehetra na hoe
amen. Mahazo voatoerana tompoko. Miarabantsika indray androany maraina ao anatin'ny sekolim-panasitranana. Sekolim-panasitranana androany. Sitrana daholo ny zavatra rehetra, amen. Ho sitrana ny fiainam-panahintsika, ho sitrana ny aintsika, ho sitrana manarakaraka eo ihany koa ny tenantsika rehetra, amen. Androantsika hiainga amin'ilay fitenim-pahamarinana hoe mivokatra tsara aorian'ny fampandrosoana an' Jesosy Kristy amin'ny fo manontolo. Rehefa mifotsika manontolo ny ampandrosoantsika an' Jesosy dia tiako ho fantatra hoe manana fahatsapana hafa mihitsy ianao any anaty. Taoriana ny andro Pentecoste tao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia nanomboka nivoaka ary Petera ho any amin'ny tempoly eo kianjan'ny tempoly tamin'ny ora fahasivy fotoam-pivavahana ozy izy ny asan'ny apôstôly toko fahatelo manomboka mandeha ny voalohany ka hatramin'ny mandeha ny fahafito teo ohatr'izao ny zavatra nitranga. Ary nisy nitondra lehilahy malemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny izay napetrany isan'andro teo anolohan'ny vavahadin'ny tempoly ilay atao hoe hitsara endrika mba hangataka fiantrana amin'izay miditra teo amin'ny tempoly teo kianjan'ny tempoly. No nahita Petera sy Jaona efa niditra teo kianjan'ny tempoly izy dia nangataka mba homena fiantrana. Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe mijery anay. Dia nibanjina azy roa lahy tsara izy fa nanantena azo zavatra taminy. Fa hoy Petera tsy manana vola fotsy na volamena fa izay nanako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana ary niraisiny tamin'ny tany ankavanany raha lehilahy ka natsangany dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Amen. Ary nitsambontsambotra izy ka nijoro dia nitsangatsangana ary niara-niditra taminy eo kianjan'ny tempoly nitsangatsangana sy nitsambontsambotra sady nidera an'Andriamanitra. Dia antsika hijery andray lesona avy amin'io fahamarinana eo. Ohatry mahatsiaro teny izany aho hoe ny tantaran'ny fiangonana sy Jesosy Kristy. Ny zavatra nitranga voalohany nampanirahana ny Petera taorin'ny andro Pentecoste dia ny nananganany an'ilay malemy efa ela hatrany an-kibon-dreniny teo am-bavahadiny tsara endrika. Andriamanitra zany nampiasa ny mpianany voalohany tamin'ny fanehom-pamantarana teo amin'ny olony sy ny fiangonany teo am-bavahadiny tsara endrika, teo am-bavahadiny tempoly. Ary io lehilahy io dia malemy paralysisy. Ny zavatra nisy dia zao, ity rangahy ity tsy ny saina mihitsy hoe andray fanasitranana. Tsy fanasitranana ranofo zany no raisiny eo. Satria izy efa nionona fa efa nalemy hatrany an-kibon-dreniny noho izany malemy mandra-pahafatiny. Fa ny zavatra nahavariana dia zao, izay zavatra tsy nantenainy sy no amaivaniny. Satria vola fotsy sy volamena ny tianao angatahana no nomena Andriamanitra azy. Image ny fiangonany ny andro farany io. Sary ny fiangonany ny andro farany. Izany hoe ny asa voalohany nataon'ny Petera, nandrahan'i Jesosy amin'ny Petera, mpianany akaiky azy apôstôliny voalohany teo amin'ny fiangonana dia tsy nampahiratra jamba aloha. Zay magaga mirakla voalohany mantsy io taoriana Pentecoste. Tsy nampahiratra jamba, tsy nampandrema renina fananangana malemy. Inona ny hevitra zany ara-panahy? Inona ny hevitra zany ara-panahy? Io ny voasoratra sy voarakitra ho fahagagana voalohany taorian'ny andro Pentecoste. Raisitsika eto le malemy ho sarin'ny fiangonana. Raisitsika eto Petera ho le mpanompo ny rahan'i Jesosy anangana fiangonana. Ty lehilahy ty tsy afa-nitsangana, reraka, potraka, tsy mijoro tsara. Fa ozy izy Petera teo amin'ny fiangonana. Zao ny raha nahako ilaza aminao fa manan-javatra ahako fa tsy tonga saina. Ny fisiany fananako azy atao anatiko raha variana iaino ny fitarainanao sy izay zavatra ilainao. Nanirahan'Andriamanitra ny mpanompony amin'izao andro farany zao, tsy tonga amaly ny etaetan'ny fiangonana, mety ho diso fihevitra amin'ny fiangonana raha izay matery azy ny tiany ho angatahana amin'ny alalan'izay mpanompo irahan'Andriamanitra ka tonga eo amin'ny fiainany. Fa ny zavatra tena ilain'ny fiangonana voalohany
tsy vola menana volafotsy fa lanja ny fisiny ny anarany Jesosy sy ny asarbidiny famonjena ao aminy. Zao le izy. Ozy izy Petera, tsy mety ny fiangonan'Andriamanitra raha miforetaka amin'ny tany. Tsy natao alemy mandrakizay ianao hiankina amin'olona. Tadidio fa raha vao mamona no motivation, raha vao vola ny motivation, dia ny vola eto an-tany. Dia tadidio fa tsy maintsy saron'olona eo anoloanao everinao fa source afaka nomenao an'izany na dia ho amponao aza ny fijoroana fatokinan'Andriamanitra. Ohatra, za zao raha ohatra ka mijoro eto anoloana hoe za pastera be ositra, dia amin'ny maha-pastera be ositra nahako a, dia raha tsy mifandray amin'ny palitao ako ianao ka vidy an'leo amin'ny onction avy aty amiko, dia tsy afaka ny voata ianao. Zao tontolo zao sy ny fitiavana n'izao tontolo zao dia elanelana tsy mampahalalaka ny fonao hifankahita amin'Andriamanitra. Ary sofa tapaky Petera. Fa raha tsy tapaky Petera ny toy ny fahalemen'le lehilahy sy le fiangonana. Be dia be ny fiangonana misy kleme amin'izao. Satria mijanona treo volamena sy volafotsy ny mesazina. Zavatra misy aretina tokony hositranina. Ampahiratana ny masonao hifankahita amin'ny Jesosy. Ny tanjon'ity sekoly ity dia sekoly mpantsisina sy fanarenana ny vision amin'ny fiangonana hiatika ny fiverenan'ny mpapakatra amin'ny andro farany. Ny antony dia tsotra, mila renao sy tsapanao lanja ny fanananao an' Jesosy no ny etaetanao tahaka ty malemy ty ny zavatra rehetra ilainao andavanandro. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Ahoana fisehoan'le izy? Ahoana fisehoan'le izy? Raha maneho ny sarin'ny fiangonana voageja amin'ny fiangaviana potraka ampahorian'izay ilainy amin'ny filana volafotsy sy volamena, dia tonga Petera feno fanamasina. Tonga izy rehefa nahita an'le malemy miforetaka izy etandidin'ny fiangonana, tsy natao alemy siankina amin'olona mandrakizay ianao, tsy natao amin'ny enatra sy fahafambaraka na koa hisitraka izay sombitsombony avy amin'ny olona, fa hozy i Jesosy hoe manan-javatra vohomana lavitra sy mihoatra no izay mampangetaetanao androany ny amin'izay zavatra efa vitako anao, izay sarobidy lavitra no izay matery anao, nefa antoka ahatonga anao hiaina fiainana tsara lavitra no io zavatra mampahoro ny fonao io, fa te hilibere anao aho ozy izy Andriamanitra maintsy ny fiangonany amin'ny alalan'ny fanirahany amin'ny Petera ho iraka marina hitondra izay teny fiainana anangana an'ilay malemy eo amin'izay toerana napotraka azy. Mba fantatrao ve? Zavatra azon'ny olona atao tsy ampiditra anao ny anjara voatendry fa metraka anao eo am-bavahady. Teo am-bavahady foana. Tsara endrika ilay toerana, fa teo am-bavahady ihany ho farany. Zareo miditra fianao eo am-bavahady. Dia hozy izy Petera. Tsy tonga saina mihitsy Petera. Tsy tonga saina mihitsy Petera hoe efa nandalo Pentekostana izy. Manan-javatra izy. Fa imagine eo, eritrereto ao anatin'ny sainao anie hoe Petera nandalo dia nisy le vola. Nitsangana ve le malemy? Tenokatra ny masom-pananao ary fiangonana. Fa ny tena mapety anao tsy any amin'le matery anerenao an'Andriamanitra, fa mifahatsapanao ny lanjan'ny fisiny ao anatinao ho fananana. Tsy afaka ahafantatra ny asarobidiny zavatra nananao ianao ary ampiasa azy ara-potoana raha tsy mavesatra ao anatinao ny lanjany fisiny. Teto Petera azoko lazaina amin'ity fanoharana teny somary atsikana kely ity hoe ilay lehilahy tapaka tonga mpanapaka rehefa tonga saina amin'ny fananany an' Jesosy. Tapaka izy, tsisy volafotsy ilainao tsy ananako, volamena ilainao tsy ananako, fa zao tsy ananako no moeko anao, tsara lavitra no izay tadiavinao. Dia inona ny zavatra nisy? Ozy izy
mitsangana. Manina ozy izy? Mitsangana. Ny ilain'ny fiangonana voalohany tsy tonga dia fampandehanana fa fananganana. Fananganana. Zay no antony mahatsara ny fijoroana ao ara-panahy melohan'ny fandehanany zavatra rehetra. Ozy izy Petera mitsangana. Inona ny dikany fananganana? Restauration, famerena amin'ny laoniny. Tsy tonga dia fanasitranana aloha fa fananganana aloha. Manaraka ho azy ny fanasitranana rehefa tanteraka tsara ny fananganana. Ao amin'ny fananganana ny lerangano ny afina ny dignité, ny restauration, force, ny hery, ny tanjaka sy ny fahatsarana rehetra. Ny famendrehana atonga tsy angataka intsony ariditra ao an-tranony ray. Nareo ohatry ny ela izy tsy nakao amin'ny tempoly. Imazy ny fiangonana ho ampidirina le izy. Ny fiangonana tena fiangonan' Jesosy Kristy na ny raha ny mpanompo ho atsangana. Tsy hoe vo avy natsangana izy dia lasa nandeha nireny any ivelan'ny tempoly, fa niditra tao amin'ny tempoly zay imazy ny tranony ray. Zany hoe aorian'ny fananganana dia fidirana ao amin'ny anjara voatendry. Zara nga tsy mahare atao an'Andriamanitra. Ozy izy Petera mitsangana dia mandehana. Miara mandeha tamin'ny voninahitra izy, miara nandeha tamin'ny fahagagana izy, dia le hoe mandeha lasa nioarany le toerana zay saika tsy niaingany akory, fa tanteraka rehefa ny ray sy nylay fananana tsy tao an-tsainy fananana amin'ny Petera ka nyzaray ny Petera taminy mpitoro marina dia mahay mizara tsara ny teny mpahendrena anangana amin'ny fiangonana aloha fa tsy maiky ny ampandeha azy. Aorian'ny fitsanganana vao parfait na tanteraka ny fahafanao mandeha sy mizotra any amin'izay programa hitondran'Andriamanitra anao. Ahoana misehoan'ilay izy? Ozy Jesosy raha vao mijoro eo dia omeko ilay fahefana sery amin'izay. Tsy hoe mifiretaka tsony fa manitsaka amin'izay. Anitsaka maingo mba nomena rana sy ny rehetra izay anana ny fahavalo. Ka misy fotoan'Andriamanitra tena anganantsika efa tsika amin'ny malaina satria azony ny saintsika hiforetaka. Ndrezony maonao io anie mampiforetaka anao rehefa tsy ao amin'Andriamanitra. Satria ny kajinao no mandeha meloha amin'ny fitondran'Andriamanitra. Zany daholo ny problème amin'ny fiangonana tokony hositranina ao anaty sekoly androany maraina. Atao ratsangana tananao raha azonao tsara zavatra zaraiko. Tsika reto afaka ianao misitraka zavatra tsara tarehibe fa tena renao fonao fa tsy miaina ao anatin', tsy makafy an'izany na miraikitra ao anatin'izany na maratra ao anatin'izany. Afaka ianao omen'Andriamanitra zavatra tsara lavitra fa natao olona votsitra, afaka mifehy zavatra rehetra ao anaty toe-potony tsisy iraketany amin'ny fiainam-panahana fa mamotsitra azy ao anatin'ilay fijoroana takian'Andriamanitra, ahafahan'Andriamanitra mitondra azy lavitra. Zay no mahatonga raha mbola mahavesa tretany ianao ka miasa fatratra tsy afaka andeha lavitra ianao miaraka amin'ny Jesosy. Fa Jesosy makanesa aloha ty amiko omeko fitsarana vao miara mandeha amiko. N'Andriamanitra tsy tonga dia vahaolana aloha fa n'Andriamanitra fananganana aloha. Inona ny zavatra niseho vao nitsangana ilay fiangonana vao najoron'i Jesosy dia niary nandeha tamin'ny voninahitra taminy eo ambany fahagagana, mandeha ambony mena rana, mandeha ambony maingo, lioka toko folo andika sy ambin'ny folo, eo ambony aretina, eo ambony olana. Jesosy dia manome antsika ny hery sy ny fahefana, nomeny antsika ny anarany, nomeny antsika ny fahefana, nomeny antsika amin'ny fanahany. Te hiteny Jesosy fa nantsony ianao andresy ota, andresy faharatsiana, hiaina amin'ny fahatsarany, andeha amin'ny fahamarinana, andresy aretina. Zay vao mandresy aretina sy andresy ny hery rehetra zay nana amin'ny fahavalo. Satria ao anatin'ny fananganam-pantsiana ny fahafahanao mitoetra
tsy manana toe-po, tsy tia izay zavatra tsy tian'Andriamanitra fa makafy izay zavatra kafizina. Ao anaty fanefena ny anananao an'izany toe-po zany. Nantsony ianao hiaina ny endriny, nantsony ianao ho tahaka azy. Tiantsika hiaina ny fiainany, tiantsika hiaina ny voninahiny. Fahagagana voalohany dia nanangana ny Petera malemy paralysisy hatrany am-boaka izay endriky ny fiangonana. Ary tadio fa tsy misy ny hoe malemina mpandehaniny raha tsy najoro ny aloha vao afaka nandeha. Ao a, misy dingana aloha zany, mijoro, mitsangana, vao mandroso sy mandeha. Fa zao ratsy nitsangana nefa Jesosy fa tavela tao am-pasana dia mbola nitoetra ihany ny fahalemen'ny fiangonana tsy afaka hitsangana tamin'izay paralysisa nangeja azy. Fa zao ny zavatra mahafinaritra. Inona ny lesona antsika raisina ao anatin'izany? Nampiakin'ny Jesosy tamin'ny fitsanganany ny fitsangananao ry fiangonana. Satria fantany fa misy zavatra tsy vitanao no mitsangana irery fa ilanao ny fanampiany ny azy nataony aloha mba hahafahany manangana anao. Amin'izay fotoan'izay izay fanomezana ny rananay tsy afaka mirehare zay hoe be ositra na mananinona na mananinona fa tonga fananana ao anatinay izay nomeny ho fanomezana ahafanay mampatsiaro anao fa rehefa ao anatinao Jesosy sy ananako dia anananao amin'ny alalan'ny fanahy masina zay. Halleluja! Mampatsiaro anao fotsiny androany maraina didi-pananana hoe misy zavatra mihoatra ao anatinao no izay zavatra andrandrainao. Fantany Jesosy fa ianao tsy afaka mitsangana rery eo anatin'io. Io mihitsy ny antom-pisiny'ity sekoly ty anokatra ny masom-pananao. Efa fantanony fa tsy mahavita mitsangana rery eo am-bavadiny tsara endrika izany ianao. Fa mila fampatsiahivana ny fisiany fanananao azy sy ny asarbidiny zany ao anatinao mba hahafahanao misitraka ny fananganany. Zay le fanampiana avy aminy. Teo izy Petera, zay ananako no omeko anao. Dia taitra le olona, inona ary le fanomezana? Jerenay ozy izy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsangatsangana dia nitsangana tamin'ny kitrokeliny le malemy, le fiangonana, na nijoro le fiangonana aloha. Joro le fiangonana. Zany hoe mahatonga amin'ny Petera e. Petera nanangana malemy fa tsy Simona. Satria tsy Simona nahazo teny fikasana tamin'i Jesosy anangana amin'ny fiangonana fa Petera. Atao hoe raisony ny Matthieu e. Matthieu toko 2:7-20 ho jerentsika kely izay teny zay hoe inona no nolazain'i Jesosy tamin'ny Petera. Asan'ny apôstôly toko no Matthieu toko 7:20-7:20. Ary za milaza aminao koa eo amin'izay le anarana vaovao ianao Petera. Ary eo ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako ary vavadiny fiainatsita tsy haresy azy. Eo amin'izay. Zany hoe le fiangonana zany miforetaka matotsy midikany hoe ahoriko, atsangako ny fiangonako. Mpanorona mila fantatsika tsara, tsy Petera fa Jesosy. Ahoriko io izy Jesosy. Ny fiangonana tsy amin'ny Petera fa ny Jesosy. Fiangonako ozy Jesosy. Dia zao Petera aloha no ahorony Jesosy voalohany. Vao afaka hitondra ny fanorenan'i Jesosy ny fiangonany. Tsy tokony anapahatsapana zany eto androany maraina hoe zany ny voatendry fanorona. Fa Andriamanitra naniraka ny fanorenana ny hafa amin'ny alalan'ny fanekeko ho ahorony. Satria niala tamin'ny Simona aloha vao tonga Petera vao nanankinana ny fampaherezana ho an'ny hafa sy fananganana ho an'ny hafa satria natsangana aloha manaiky ho atsangana. Mba tadidinareo ve niteny Jesosy tamin'ny Petera? Simona ozy izy, Simona. Tamin'izany izy mbola Simona. Za mahita ny Satana nikororoka ny finoa tahaka ny fikororoka ny akofa. Fa zao izy, za hivavaka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Rehefa avy mibebaka ianao vao mandana mampahery. Zany hoe raha tsy miorina tsara aza mitetateta mitondra teny pampiorenana.
dia ozy izy ianao mipetera zany hoe ianao petera amin'izao ianao vato nytika le vato tsy simonina malemitsony fa petera mafy orina le fondation zany tsy hoe fondation apostolique par le bien petera tsy hoe amin'ny alalan'ny petera na petera no anao an'le izy fa Jesosy ny mpanorona izy ny filoha-mpanorona ary azy ny fiangonana fa zao no lazay eo anatin'izany fanorenako zany ozy izy tsy natao andresy mihitsy ny vavadin'ny fiainatsika tsy aresy mihitsy ny vavadin'ny fiainatsika dikan'izay nanorona amin'ny petera izy ampiasa ny fanorenany any petera ho fantso-panorenany fa tsy petera mpanorenany Jesosy ny fiangonana satria nitsangana izy dia teny aminao a satria ny fanorenany Jesosy no iorena amin'ny petera dia ozy izy petera ho atolotra anareo amin'izay zay nananako le izy fananako reko le izy hoe ato amiko dia ohatran'ny Paoly fantatro fa tsy satsony velona fa izy ny velona ato amiko ary rehefa tonga fananako izy dia zao tsy hoe mpampiasa ny anarany fotsiny anefa tsy azy tsy mpampiasa ny anarany fotsiny le tsy fantany rehefa ho avy ny fotoana ivererany fa le manana azy sady fananany tsy mare tiakamananeo dia zao le izy inona no ataoko Jesosy miditra amin'ny fanekeny zanak'Andriamanitra mba ho mpandovany soa rehetra tamin'izay efa nieretany ho ahy Romanina 7:17 raha zanaka dia mpandovan'Andriamanitra sady mpiray-lova amin'ny Kristy koa alleloia miara-miaritra aloha vao miara-mana amboninahitra aminy ary raha zanaka dia mpandova eny sady mpandovan'Andriamanitra ny mpiray-lova amin'ny Kristy koa raha miara-miaritra aminy sika fa ahoana moa zany hoe miara-miaritra fa inona koa le heretany nefa izy efa eo e misy fatramboninahitra tsy ho voarainao mihitsiny raha tsy tanteraka ny fiarahanao miaritra aminy io le maha olom-boafidy ianao nantsony aloha ianao a fa tsy zay nantsony rehetra no ny fidiny zay le mahatonga le virjiny 10 adala sy 10 endry samy voantso anaty fanasana daolina izy 10 virjiny fa le 10 adala tsy nijoro teo amin'le antom-pisina dia tsy naharitra ny faniliny satria lasa izy mividy azonareo variana teny am-pividianana nefa le solika hiditra ao amin'le fanjakan'Andriamanitra rehefa tonga mpapakatra dia le solika nomeny ihany ho an'izy 10 tamin'ny voalohany fa maninona ny lany le solika dia lasa mividy satria malaina ny aritra mandra-piveriny mpapakatra io le fieretana io zany midika fa ao anatin'io mihitsiny le anivahan'Andriamanitra sy isivanan'Andriamanitra lay nantsoina ho avadika ho tonga olom-boafidy ka ny olona eran'Andriamanitra miasa dia tsy zay natsoiny fa zay ny fidiny ary zay no mahatonga n'Andriamanitra mikitika fotoana Andriamanitra tsy ho an'ny olona nantsony tsy zay mamaly ny antso fa ny olona ny fidiny noho ny amin'ny olom-boafidy izy dia foezina ny fotoana fa maninona foezina ny fotoana miasa sain'Andriamanitra so satria mafy ny fampahoriana amin'izao ne efa manomboka ekeny sainofo ny hoe raha tsy mamitaka sy tsy fetsifetsy tsy tafavoaka nefa tombony ho aizy eo amin'ny fiainanao ny anananao an'izany nefa ianao zanak'Andriamanitra sy ny heveran'ny sainao hoe mbola mety zany amin'izao zany tsolotra zany ohatra nefa ranom-boankazo tsy fampahita-pititsony ny fiantsoana azy fa droit lasa ohatra nefa prinsipa hiainana mihitsiny zany tsolotra sy faratsiny zany nefa kristianina no any amin'ny birao any am-piangonana amen alleloia fa rehefa any amin'ny birao tsy alleloia mihitsy ary tsy amen mihitsy ny zavatra ataony azonareo fipetraka le izy donc tsy tafapita zany le fiainana fa lasa ohatra ny anganongano le fampianarana satria tsy zavatra mandresy lahatra amin'ny fonao raha marina fa miandry Jesosy apakatritsika dia hitandrina amin'ny antsipiripiainantsika iaina ao anaty ovotra sy tahotra tsy handeha amin'le prinsipa mahazatra tsony fa manaiky ho forain'le teny satria miaritra amin'izao lamody ny fisaraha-panambadiana fa ny kristianina mety misy ampiasainy devoly ny anankiray aminareo mivady mikitakita milelalela miteniteny foana faly ananana fotsiny mandeha fa ianao zany dia mipitrapitra kely fotsiny tsy mahateny satria
raha vao maloto ao le fo dia Andriamanitra nitsita miaritra dia no le fiaretana satria mafy be le zavatra mitranga mafy be le pression misy eto ambonin'ny tany ohatra ny kokoty miota ny zavatra misy afoezin'Andriamanitra ingana amin'ny fotoana so na dia le olo mbo fidy tsy efa mba nirahany miasa koa azy ho voafitaka zany no mahatonga fanorenany ny andro farany tsy miankina amin'ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana satria na famantarana na fahagagana na fanasitrana ny zavatra etrrehetra azo ny devoly ampiasaina daoly titra vao may koa moa azo ny ampiasaina tsara ka le izy tsy miankina amin'ny ministera zay no mahatonga le virjiny 10 adala sy 10 endry tonga bavady samy mpanompon'Andriamanitra reo samy nanana fanily reo voafidy ao anaty fanasany reo voantso anaty fanasany reo fa ny 10 tafiditra ary ny 10 tsy tafiditra inona ny antony satria tsy natahiry solika sy niaritra le 10 noho izany tsy maintsy misy vokany tsara ny fiaretanao Jesosy niteny le voninahitra le karazam-boninahitra hojinjaintsika miaraka amin'io dia tsy azotsika hiainana na isitrahana raha tsy misy fiaretana miaritra ianao fakapanahy miaritra ianao fanao an'izao tontolo izao madio fofoana ianao tsy mahazo mitondra ratra zany ianao fa mila madio ny ao anatin'ny fonao eritrereto fa reny le olona faran'izay ratsy fananiova fo reny tsy avelan'Andriamanitra isainy ianao ny faratsy ny le olona fa isaintsainy ianao hoe tsara foana izy mahazonareo fizazavatra satria ny rahan'i Jesosy etsoina hoe tompo diovo ny fieritreretako ny saiko ny foko sy ny rehetrarehetra miomana zany ny atao hoe miomana ianao mba tsisy petina ny fitafianao ary tsisy fiketronana amin'ny fotoana ny anony trompetra sy ny feonaraka anjelin'Andriamanitra isehon'ny mpapakatra eny amin'ny raha ho any lanitra za tena mahita fa androany maraina mavadikitsika amin'izay fisokafana ao anatina toe-povonina andray fahatsarana zany afatra rehetrarehetra zany amen inona ary zany ny zavatra mitranga teo mbavady ny fiangonana nalemetra any ambohaka tonga Petera ny jara fananana ary le fananana tsy volafotsy sy volamena fa ny mesazy ilain'ny firetaka fananganana dia nareo ve mahita fa hoe occasion tokony hampanantenana tany mihoatra noho ny fampiorenana ny fianam-panampiny zao vanim-potoana zao mba mitsangana hoe izay fiangonana afaka hiteny sy kritika nyity zavatra anankiray ity ny faratsiana misy eto ambonin'ny tany ve apta ve ny fiangonana amin'izao anokatra ny masony hitsaina mipapakatra amina toe-posy toetsa isika zay mandray teny mpanitsiny isan'andro soman'olo tena mandroso ao amin'ny sitrapony isan'andro azy mbola misy fotoana ianao manam-pahatsapana ao anaty fa misy zavatra ndraindray mbola ataonao fananiana fa tsy hoe sendrasendra nanaovanao azy noho izany te hiantso ao anaty fiombonana ahoreno ny fiangonan'Andriamanitra Petera zareo le tokony ho fananana fa soa izy fa tapaka fa raha tsy tapaka izy tsy nitsangana ny fiangonana ny zavatra ilain'ny fiangonana dia izay mamaika azy ary zany mahatonga ny fiangonana be dia be amanalikisa manaraka foto-kevitra tsy fandresen-dahatra fa tsy manaraka ny tenim-pahamarinana amin'izay misiona ny rahan'i Jesosy raha vao miova fotsiny zao mesazoko rapetso maraina dia karazan'olona be dia be ny tonga eto satria amaly ny filanao tsy inona le zavatra zaray zany efa tsy te ho diso anjara amin'izany fotoam-pampakarana zany tsy maintsy manitsy any zavatra rehetra ho ao amin'le teny ilan'Andriamanitra azy mety maharary ianao le izy fa mahasoanao le izy amen ataovy tehaka mafy moa an' Jesosy alleloia ka teo ambavadiny tsara endrika nisy zay atao hoe varavarana fahagola ina le varavarana fahagola atamin'izay Petera sy Jaona mba to zatra mangataka eo io isaky ny miditra eo mitepolo ry zareo dia mbola iny le vola iny le volamena iny le vola fotsy afapora namana fa eo ihany fa rehefa tonga saina izy zay le hoe afa ny zavatra ny zarainy Petera sy Jaona inona ny zarainy zao tontolo zao vola makarenany e tandidiny zao tontolo zao e dia mahatsara ny tenin' Jesosy inona moa sy ho azony olona raha ho azony eo zao tontolo zao nefa very ny aina le aina le fiainana atao amin'ny Petera anangana azy tsy ho mpangataka tsony fa tsy hoe ampitoetra azy eo amin'ny ataka mandrakariva amin'izay amaliny zavatra ilaina ka
aza vela ho mpanompo hitady an'Andriamanitra tereny filana sy ny zavatra mampahory foana isan'andro isaky ny tonga eto ianao dia inona ny angatana amin'Andriamanitra mba ho tahiny ahinenakavy mandray voly zahay mba ety ny fiainanay io ny mazon'le fiangonana aize ianao zao mahatsapa hoe jakosana angatsy mpangataka fa ambany amin'Andriamanitra no miteny non le toe-ponao mpangataka fa ozy zay tsy niaro ny zanany latokana fa natolony Jesosy hamonjy atsika tsy omeny maimaim-pora miaraka mifandraisa atsika ny Jesosy ko va ny zavatra rehetra tejereo ny zavatra nitranga rehefa tsy nisy tany amin'ny Petera dia niova ny mesazy amin'ny Petera zany hoe indraindray ny fahabetsahany zavatra nanany ilainao raha ny etaetanao mivaliana ny fiainam-paninanao tsy voatahiry antan'io ny Solomone andao ny tsotsika vetivety izy Solomone voatahiry ny fiainam-paninanao tamin'le arena be deaibe nomen'Andriamanitra anao lasa rivo ny vadiny fiangonana ray vadiny dôly fiangonana ray tsy hoe misy telo manefatra amin'ireo fa isaky mivory Solomone menakavy fiangonana ray arivo ny vadiny 1600 mbola diniko ny atsasany ka indraindray le zavatra angatanao tsy fantatrao fa Andriamanitra mikady sy mahafantatra anao hoe raha omeko very io misy ao an Jesosy anie tsy ampitobaka atsika ny amin'izay zavatra ilayntsika tsy zay fa ny hamonjy atsika satria lapstone eto ambony tany ary zay no mahafetsy ratsy an'le rambo filesy tsy manjary devoly ny anarany indray le misy anapaka indray zao zay mahafetsy azy hovainy daholo na mesazy ao amin'ny fiangonana azy ampitodika sy ampifantoka ny olona tereny filany nofo iondrika fa tsy andrandra'Andriamanitra very ny famonjena votsitra ny famonjena satria variny ianao ry fiangonana raha vao varinao ka tsy mifantoka amin'ny ara-panahy mora ho an'ny Satana ny ampitodika anao tsy andrandra'Andriamanitra fa many olanao ary hogejainy ao ambadika io vaholio sy ampitotototra ahodikodiny eo tsy andrandra satria ananany fahefanany ao anatinao foaniny eo amponao androany mibanjina lay tokana zay tianao sady afaka hanome anao ny zavatra rehetra ny zavatra rehetra ny azon'Andriamanitra omena daholo andao rehetra rehetrtsika problème atsika zany malaina ny araka amin'Andriamanitra tsika fa rehefa hitan'Andriamanitra tsika hoe eo amin'ny fiainatsika izy dia zao ny zavatra mitranga ataovy salamo 420 alleluia salamo 420 ny 17 ka hatramin'ny 110 asandrato ny lohanareo ry vavady misy vavady zany mila misandratra ny lohany ary varavarana fahagola mba hidirany mpanjaka ny voninahitra izy ao mpanjaka ny voninahitra Jehova mahery tsy to Jehova mpiady mahery asandrato ny lohanareo ry vavady ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola mba hidirany mpanjaka ny voninahitra izy are zao mpanjaka ny voninahitra zao hoe Jehova tompony maro izy ny mpanjaka ny voninahitra ny varavarana ilain'Andriamanitra miaisitra rehefa miaraka amin'ny mpanjaka ny voninahitra ianao dia zavatra anankiray mila miaisitra ny varavarana fanahina mibahana lasa mihitsy ka ny serura rehefa mihoatraloatra ny taham-panahina manetsina azy dia hoy Jesosy ao amin'ny Apokalipsy 7:9 ho amin'ny Filadelfia efa nametraka varavarana eo anoloanao ary tsisy arindrina ntsony mahita varavarana misokatra tsy katona ho anao intsony amin'ny fiafarana ty 2024 tya sy ny fitomboany 2025 minofa rehefa tena miankina sy an'Andriamanitra ianao dia izy nanisy varavarana misokatra eo anoloanao fa tsy ianao no mitady varavarana hidirana mahatonga anao vahirina mitady varavarana hidirana hoe aiza ny hiditra dia satria any aminao foana ny télécommande raisinao daholo andraikitra tsy tianao gidena tsy fantatrao fa maka ny rôle an' Jesosy ianao amin'ny ankonanao dia raha misy zavatra tsy voafenao ekenao ihany feny aminao le télécommande tianao avotsitra fa indraindray raisinao foana na eo amin'ny asa mandraranao koa na eo amin'ny fiainatokantranonao tsy maintsy enona aloha ianao fa raha vao tsy enona ianao tsy mety mihitsy mifandeha nitoedra ray nefa misy anankiray ao an-tranao lasa tokantrano kely tampoka tia indrain'le télécommande
dia ozy izy eto zao anie mitototo ianao mitady varavarana satria ny sainao no mitondra anao fa raha miankinampoka ianao sy manao ny sitrapoko za no anisy varavarana eo anoloanao nydika an'izay raha tokony ianao nitady varavarana ny varavarana anao mpitadiaviko anao eritreretinareo fa raha va mpitady varavarana ianao dia lasa ny sainao no mieritreritra dia tafiditra ho azy any amin'ny fitaka ianao any amin'ny risoriso ianao tonga dia sokafany devoly koa ny varavarana be deaibe zay tadiavinao zany dia mety sovy amin'Andriamanitra nefa varavarana hafa le izy kanefa ny any ambadika any antsana izy no manisy varavarana misokatra ny loanao fa tsy ianao no mitady varavarana idirana ho anao mino ianao fa ny varavarana mitsoka rehetra hatramin'izay dia manomboka sokafan'Andriamanitra amin'izay azonao ve fa rehefa eo Jesosy dia ny varavara-pasana rehetra ny sokatra ao Matthieu 27:51-53 vao mivoaka amin'ny fasan'i Jesosy tonga dia nisokatra ny varavaran'ny pasany maty rehetrarehetra tsy naniraka an'izay ilay izy hanokatra azy fa nisokatra ho azy ao Matthieu 27:51-53 arindro ny efitra lamba atao amin'ny tempody dia tritra ny zararoa hatrany ambony ka hatrany ambany dia niororo ny tany ka nitresaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masin'izay fa nodimandry no nitsangana hitanareo le izy azonareo ve misokatra io zao varavarana fahagola amin'ny varavara-pasana fa rehefa mivoaka mpanjaka amin'ny voninahitra dia nisokatra ho azy le izy dia ndao ny antsika eritreritra inona le varavarana mikatona mampahory ianao mandraka androany ka nandanianao ny rondoanao fa tsy nety hatramin'izay mandany ambadiny tena dia miverena ao anaty communion atao fotsiny izay ampitsahatra ny ao am-ponao amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra fa manonona androany maraina fa raha varapasana nidina nindritry ny firy-taona azy nanomboka tany amin'ny andron'ny Adama nisokatra roa rivo-taona lasa rehefa mivoaka amin'ny fasana Jesosy androany maraina eto anivonao le tsara indrindra afaky ny anokatra varavarana eo anoloanao tsy maretiaka ao anaty mahita androany maraina fa misokatra ao anao fa afahanao mivoaka zao misokatra ho anao ny fon'Andriamanitra tsy ny androany maraina misokatra amin'ny famonjena misokatra amin'ny fanafahana misokatra amin'ny fanasitranana misokatra amin'ny fananganana misokatra amin'ny fahitapity misokatra ny lafy rehetra momba amin'ny fiainanao rehefa misokatra ho anao ny fon'Andriamanitra ny afahako mahita amin'ny fon'Andriamanitra misokatra manao zay mampifaly azy zay fotsiny hozy izy Andriamanitra hoe varavarana fahagolo aoka ianao isokatra fa hiditra mpanjaka amin'ny voninahitra mahita zao fa hiala ny varavaran'ny fanahina hiala koa varavaran'ny tahotra miala ny varavaran'ny dépression miala ny varavaran'ny fahaverezan-kevitra miala ny varavaran'ny tahotra aretina fahafatesana ny tahotra ma tsy fahavalon'ny finoana ka raha Jehovah noheriko sy fahazavako inona moa no atahorako zany mahatonga amin'ny Petera tonga dia ozy izy hoay ny zavatra diniko nefa sarobidy lavitra noho ny angatahany ity fiangonana ity Petera tonga saina anie natonga amin'ny fiangonana ny sitraka ny problème anie eto ambonin'ny tany amin'izao andro farany zao tsy ny fiangonana eo am-pitadiavana sy fiombonana amin'Andriamanitra ny olana fa Petera tsy miorona amin'ny mesazy ny ran'Andriamanitra azy ho amin'ny fiangonana zany mahatonga milaza raha ohatra zao ka voavoaka ny laka ny Petera tamin'ilay feno trondro iny dia afaka nanao mesazy ohatr'izao ny Petera rapitso hoe ny fomba azahoana trondro be indrindra afaka ataony mesazy zany ny fitahina ara-trondro dia azonao raisy dia rehefa miatsampokely Jesosy afaka nanao zany mesazy zany Petera fa tsy zay le mesazy naseho amin'ny Petera adininy daholo ny trondro sy ny arato sy ny lakana rehefa nahita ny fahatsaran'Andriamanitra izy zany mesazy tena izy ka rehefa mibanao anatinao ny fahatsaran'Andriamanitra tsy vesatra ao anatinao zay filana mampahory ianao Alleluia izy ny famonjenatsika amen baiboly any ny ten'Andriamanitra ny manambara an'izany raha Jehovah mifamonjena izy ny fandreseko tsisy loza akasika tsisy loza nakaiky ny laiko tsisy loza anjoa fa ny zavatra rehetra na tsy takatry ny saiko lalovako azy dia ataony miara-miasa mahasoa reny atanteraka ny sitrapony eo amin'ny fiainako ny teniny ny fahamarinana milaza ny tenim-pahamarinany aho eo amin'ny ankonako eo amin'ny fanompoko eo amin'ny asako sy zay rehetra ataoko miaino ny fahamarinany aho anapaka ato anatiko ny fahamasinany za kristianina mpanompon'Andriamanitra zanak'Andriamanitra nefa koa kristianina
mahafantatra tsara lanja ny fisiny eo amin'ny fiainako. Ary vavarana fahagola amin'izay fotoana izay dia misandratra ho azy, mivoho azy fa nio hiditra ho miaraka amin'ny fanotronany mpanjaka ny voninahitra. Mety varavarana beton io, mety varavarana varahana, mety varavarana efa sele impito sosona, fa zao rehefa miaraka mpanjaka ny voninahitra tsisy ninninona afaka nakatona ny varavarana tsy hitranga fa hijoro Andriamanitra nafaka ohatra amin'ny Paoly Silasy tao am-ponja. Paoly Silasy tao am-ponja nidy vy rehetra na teny amin'ny tongony na teny amin'ny tanany na ny varavarana rehetra ny serura mipitsoka daholo satria nidina teo mpanjaka ny voninahitra. Sala amin'ilay vato nakodia hiala ao anatrehany Jesosy Kristy niazona ny Lazarosy maty efarana. Ny sakana rehetra dia akodia hiala eo daholo aloha. Anao zany misy zavatra mila akodianao. Amen. Fa izy ianao ry varavarana fahagola no hitoetra ho sakana eo anatrehany lay Andriamanitra velona mandrakizay te hamonjy angamba mety efa maro ny very-hevitra amin'izay zavatra atrehanao koa teo alohanao. Fa varavarana fahagola izy io, varavarana fahagola io, varavarana fahaverezan-kevitra zay manam-pahefana amin'ny herin'ny aizina mahatapidalaka reny manam-pahaizan'ny tany. Ny mpanao politika very-hevitra, ny zavatra rehetra mitrangy eto amin'ny firenena ohatry ny aloka tena somary ohatry ny tsy hitanao zany zay voahana. Fa zao no tiako lazaina aminao, ny ilainao tsy fahendrena mahana olana hivela ny fikiranao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao Madagasikara. Fa rehefa eo izy voalaza mpanao salama fa ny tendrombohitra ahetry no lemaka. Halleluja. Ary ny sakana rehetra horavay sy ho totorony satria rehefa hiditra eo mpanjaka ny voninahitra miadana tompo ny firenena zay manana anao ho Andriamanitra. Varavarana fahagola lay trangaram-panahy mambabo maverevitra manatsaina sy ny mpanam-pahefan'ny tany, maverevitra tsy azo ioarana. Fa zao rehefa tonga eo mpanjaka ny voninahitra dia miseho le fandresena. Jereo ne Elize niaraka mpanjaka ny voninahitra, ny mpanjaka ny Siria niantso ny mpanjaka ny Israely hoe alefako any aminao na manaboka mba hositranina. Nyrovitiny ny akanjony kria raikitra ny ady sang'Andriamanitra ka hamonjy olona. Dia hozy izy Elize, tsy vitanao na manam-pahefana azy ianao ho eto aty fa misy Elisy eto amin'ny tany sy ny firenena. Alleluja. Tsy amin'ny fahaizany zay milaza ny tenany fa manana an'izany, fa eny amin'izay omban'Andriamanitra anirery ihany misy an'le fanalahidy. Tonga teo amin'ny tanin'ny Israely izy. Fa ny mpanjaka ny Israely tsy nahavaovaolana, fa Elisy no tena hoe eto aty namana. Tany namana no sitrana satria hany misy fanatrehan'Andriamanitra, hany amin'izay misy ny mpanjaka ny voninahitra ihany misy solution. Alleluja. Kio zavatra matapidalaka lehanao io, misy vahaolanao amin'i Jesosy. Tsy misy vavahady, tsy fanoheran'ny elo zany ka aomby satria Jesosy ny laza. Fa tsisy vavahady ny fiaina tsy hita hozy izy mijoro zany eo ka resy. Tsy maintsy mandresy ny fiangonan'i Jesosy. Tsy maintsy mandresy eo amin'ny ankonanao ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy mandresy eo amin'ny asa mandraranao ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy mandresy eo amin'ny fiainanao manokana ny fahatsaran'Andriamanitra. Ary ny vavahady ny faharatsiana, fanoherina, fahakalana tsy ho tafatoetra eo amin'ny fiainam-piankonanao sy ny fanomponao mandrakizay zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manjaka eo amin'ny zanakao zany Satana amily lalana nyreny tsy hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy anaketsy anam-pahefanao mpiara-manompo aminao koa. Ary ny vavahady ny famosavina, ny fanaratsy, enoy manomboka androany maraina andaotsika hiara hidi teo amin'ny mpanjaka voninahitra. Alleluja. Tsy akasika anao tsony reny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy anaketsy anam-pahefanao amin'ny fiainanao reny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary androany maraina miova ny zavatra. Misy teny anankiroa zay nylazay Marta sy Maria rehefa tonga Jesosy andeha hanangana ny Lazarosy. Vao hitany Marta Jesosy ao amin'ny Jona 11:21 dia zao no nataony, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Potra avy ihany koa tsy mifampiresaka izy miravavy, fa mipotra avy ihany koa Maria ao amin'ny 9:30, raha teto ianao tsy maty ny anadahako. Mitovy ny fitenin'ny Maria sy Marta hoe raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Fa ny Marta nanatombo kely. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza ninona angatanao amin'Andriamanitra
teo omeny ianao zany ny andiny fa roa miroapolo amin'izany zao ankehitriny zao fahatakarany Marta tsy mitovy tamin'ny Maria. Marta tonga dia Maria nijanona treo amin'ilay hoe raha teto ianao satria izay nahalalako anao mpanasitrany ianao dia tsy maty ny anadahako. Fa Marta indray nampiny tombony kely nefa fantatra fa na dia ankehitriny zao zany inona angatahana amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao misy tsirom-panantenana maneho fa eo amin'ny toerana izay tena misy présence réelle tena eo Jesosy dia misy fanovana eo no eo. Ny zavatra misy dia zao miankina aminao izy aza mangatakandro koa fa raiso Jesosy dia rehefa mibebaka tonga dia mibebara-potoana fa aza mangatakandro hoe raha pitsy fa mbola mba misy kely an'izao anatante aloha ry tompo. Ianao mitady mirakla eo no eo nefa ianao tsy miova eo no eo. Possible ny eo no eo n'Andriamanitra rehefa manaiky ianao eo no eo iova. Dia ianao nefa raha ohatra ka milalao ny fonao dia mieritreritra ianao lalaovinao ny fon'Andriamanitra, Andriamanitra mandrakizay fa ianao mandalo. Dia zay ray reraka eo amin'ny indray andro arivo-taona donc 4 minitra na ny fiainanao ray manontolo azy dia mba fantatrareo amin'izay mafetsiny devoly dia davy novidina ao anatin'ny pasazy kely amina segondra iananao eto ambony tany no avinao mandrakizay. Tsy ny felanao eto na ny fahorianao eto fa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra nananao antoka fa rehefa amin'ny fiainanao izy dia mety ny zavatra rehetra. Amen. So zao zavatra afaka nitranga raha tsapanao fahita izy amin'izao fotoana izao lasa ny zavatra taloha dia afaka ho tonga vaovao ny zavatra rehetra satria eto ianao fananganana sy fiainana izy. Ny falosy rava tahaka ny Lazarosy ary vita manangana azy eo no eo rehefa eo izy. Jesosy ianao mahay manova ny rano tonga divay, ianao mahay manova ny faharavana sy fahaloavana ho tonga fiainana sy voninahitra. Ny aretina vitanao manova azy ho fanasitranana, ny aizina vitanao manova azy ho mazava, ny fahafatesana manjary lasa fiainana rehefa eo ianao, rehefa eo ianao satria eto ianao mety ny zavatra rehetra. Ny eto androany dia zao ny fiadananao manapaka atao anatiko, ny eto androany ny fitsaranao mampitoy ny foko, ny eto androany dia tsy iza fa ilay manana ny fanalidin'ny fahafatesana ary ny anjarako androany eto dia miombona aminy fa aoriny fiombonako aminy sy fahatsapako feo amin'ny fiainako izy. Tsy hanatoerana eo ny aretina, tsy hanatoerana eo ny fanaintainana, tsy hanatoerana eo ny faharavana satria eto ilay tompony zavatra rehetra. Izy koa afaka manao ny sitrapony dia zay tiany atao dia omeko fahafahana malalaka izy satria eo ampelantanany fiainana. Izy no heriko, izy no voninahitro, izy no mpamonjiko, izy ny raiko, izy ny mpanavitra. Halleluja. Dia zao ny fahamarinana amin'ity maraina ity mety ianao ilay peterina andeha nandritry ny alina tsy nahazo trondro na ray ary fa mpandrosoa Jesosy. Jereo fa rehefa miverina nanarato Petera niaraka tamin'i Jesosy dia niverina tamin'ny laoniny ny zavatra rehetra. Mihoatra noho izay nantenainy no nomen'Andriamanitra azy. Miova ny zavatra rehetra na dia efa nanao izay tsy nahaza izay tsy nahaza ho ny tombony ary Petera teo aloha dia natombony filany teo amin'ny tontolon'ny fahafoanana. Rehefa niditra ilay fahafenoana dia nahijery ny tavan'i Jesosy fotsiny aza ilay trondro pary azy mialohan'ny ialanainao anaty lakana dia samy te hitan'Andriamanitra dao fa tsy ahoany na hoaninao azy izy akataonao forita rehefa avy eo. Dikan'izay tsy ianao mihitsy ny mangeta hita hitady ny zavatra rehetra fa ny zavatra rehetra mihitsy ny manantona anao satria te hahita ny fanatren'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Zany mahasoa ny fanotorana mihoatra lavitra no ny fanatenanao ampiasa fanosorana hitadiavanao ny zavatra rehetra. Hatreo ny fanjakan'ny aizina eo amin'ny fiainanao. Hiditra ary ny mazava androany maraina, hiposaka ny maraina eo amin'ny fiainanao. Ilay zanakon'Andriamanitra mitondra ny fahotanao lasa hiditra eo amin'ny fiainanao ary izy no anangana anao tamin'ny fitsanganany. Amen. Azay mamelona ny Lazarosy sy nanangana azy tamaty no hiditra eo amin'ny fiainanao afaka hanangana zay zavatra rehetra efa nalevinao tany ambadika tany. Alleluia. Normal be raha misy restauration rehefa eo izy satria ilay fiainam-baovao indray no hidirany mpanjaka ny voninahitra hitondra ny fiainany ho ao anatinao. Raha isoary Jesosy ho tombo sy mamonjy ny fiainanao manokana
fa tsy afara amin'ny enatra mihitsy ry fiangonana ny fiainanao tsy mba vady ny tsara endrika akory le fanaperana tokony isy anao nametrahan'ny olona anao fa manomboka itsambikimbikiny ianao hiditra ampale amin'ny voninahiny ilaza hoe velona ny Andriamanitra fahatsarany e voninahitra e ery e fahamasinany e fiadanany e fahamarinany e fanapahany e zay vao fahagagany e sy fananganany voninahitrany e ho an'ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay tsangano amin'ny toerana misy ianao mivavady teneno Andriamanitra mila anao ny fiainako Jesosy tonga eto indray androany maraina efa reko foana zany teny zany hoe mila ianao efa reko foana zany teny zany hoe te hitondra ny fiainako ianao fa namahen'ny teninao foana aza vao misaraka eo amin'ny fanatrehanao dia fahazatra ilay ratsy mampiasa dia misy fahazara ny ratsy iainako zay mihitsy le hoetiko eto androany le hoetiko eto androany mahatonga amin'ny foko mbola mora manaiky maro lalana mitondranao amin'ny fiainako a be dia be ny zavatra efa nisedranao sy nampahitanao hoe tsotra izany amin'ny fiainana fa misy zavatra ohatr'izao koa nefa indraindray raha vao variana dia mitady hiverina amin'ilay fahazarako taloha mora kely ho an'ny Satana Jesosy ny misitona sy misarika filana eo amin'ilay nofo maha-olombelona ary ny aiko mihitsy ny tiany ho entina mamakivaky zany lalana tsy araka ny sitraponao zany fa androany manapa-kevitra tsafidy miaraka amin'ny fanampiany fanahy masinao meko anao ny télécommande Jesosy asandrato ny tananao dia teneno Andriamanitra meko anao ary anankina tanteraka manomboka androany amin'ny kiosoloalika ny zavatra rehetra momba ny fiainako itoko kokoa amin'ny fanakinako aminao ny zavatra rehetra no ny fahatakarany sainako voafetra amany olako amin'ny zavatra rehetra afofany amin'ny lanitra ny tanao dia teneno Andriamanitra fa fantatro ny sitraponao fa ianao no mitondra ny fiainako androany Jesosy ninninona geja rehetra tena paratsiana rehetra zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra mbola manarakaraka ny anatinao any androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny rahan'i Jesosy izay manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra anadio ny otanao anadio ny faratsianao ho afaka ao anatinao ny fieritreretana ratsy sy ireo asany maizina rehetra mitady angejy tsy hamotsitra tsaranao ka tonga ny fanan'Andriamanitra tsy azo aina amin'ny anaran'i Jesosy aoko sitrana amin'izany ianao mahita androany fa rehefa tonga sakaizany ianao dia miasa saina aminao izy Marta sy Maria tsy nahalala hoe mpanangana maty izy fa Marta sy Maria sy Lazarosy dia sakaizan'i Jesosy miasa saina amin'ny sakaizany Andriamanitra ataovy eo amin'ny fonao ny tananao dia tenen'i Jesosy ty le sakaizanao androany maraina vangio a Jesosy ianao no ilaiko fantatro fa mpamindra fo ianao fantatro fa mpamela heloko ianao fantatro fa ny foko no ilainao sokafy amin'izay raha mivavaka ao dia atoloro ny fonao an'Andriamanitra atoloro ny fonao an'Andriamanitra safidinao no manolotra ny fonao an'Andriamanitra Jesosy ho tia ny foko atolotra anao manjaka ato anatiko manjaka eo amin'ny fiainako tena atao fantsona mba manome fifaliana ny manodidina esory eo amin'ny fiainako ny fangidina raha mbola mety hitanao fa misy zany ny fahatezerana lolo-po fahazaran-dratsy fankahalana manaovanao auto délivrance angatao Andriamanitra anaisitra an'ireo fakamangidy rehetra ireo fankahalana lolo-po tsy famelan-keloko fitiavan-tena ireo karazan-javatra rehetra tsy nambolenina ny ray ao anatinao ongotana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta zay tsy mampahazo aina amin'ny fanamasina anatinao ongotana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta sotra Jesosy tena mitononona ny fanafana feno amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mahitanao ahiaina amin'ny fiainam-baovao manomboka androany
fainana feny fifaliana fiadanana fahamasinana fahamarinana fiainana tsy tia ota fiainy fatahorana an'Andriamanitra ianao ilay novidian'Andriamanitra ianao ilay ao amin'ny sitapony sy ao am-pony ianao rehefa mandeha dia mijery ianao akaiky izy ary ianao ilay azonony taniny akavanana tsy angozozo mandrakizay mandehana amin'ny anaran'i Jesosy mety ny zavatra rehetra lovanao ny fanasitranana lovanao ny fananganana lovanao ny fanafahana lovanao ny fahasalamana avy any ambony lala misokatra tahaka ny ranomasina menao anaty tanymaina ho anao zady mandehana amin'ny anaran'i Jesosy mety ny zavatra afafany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo maka sitraka tompo saotra tompo mendrika loatra ianao manao mifankasitrahana mandrakizay amen tia tanina mafy be ho an'ny tompo a mazoa toerana vetivety a anao fanatritsika ho an'i Jesosy Kristy alleloia no fanatritsika ho an'ny tompo a ataotsika ampitiavana be fa zay manome ampifaliana no akasitrahana amen vaovao kely rapitso maraina toy izao dia fotoana eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sekoly tokatrano miaraka mama Viviane ary ny zomariva etsy amin'ny tranom-pokon'olona ihany pasteur etsy amin'ny tranom-pokon'olona Analakely ihany zomariva sy ny sabotsy maraina ho avy izao samy tsika rehetra manomana ny fotsika ina hoe nilain'i Jesosy ina tadiavin'i Jesosy eo ny fonao vao mandeha mivavaka isaky mandeha mivavaka mangatandra iandro mialoha Jesosy eo ana amin'ny teninao aza vela ho ana dia misy fotoana avereny reny teny reny mahasoa ny teny averina tadio fa za zao rehefa avy mitory teny eto dia mandefa an'ireo teny zaraina teo reny indray averiko dia mihinana ahako dia misy fotoana mandritry ny tontolo ny andro médité an'le teny dia raha vao saintsaininao sy hoaninao le teny dia tonga fiainanao dia tonga dia hitanao hoe tsy teanao an'le izy ho azy ianao zay le fitarihan'ny fanahy ao ambadiky ny etaeta fa raha tsy lalipaka ao am-ponao izy fa vita amin'ny amaina dia lasa fahazarana fotsiny le fanompona dia le teny tsy tafatoetra ny zava-dehibe amin'Andriamanitra dia ny fahafahan'ny tenin'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika ho tonga fiainana ary tsika zaraina amin'ny hafa zay no mahatonga amin'ny Petera afaka mibebaka tsara satria se référé tamin'ny fahamarinana zay reny tamin'ny tenin'ny mpahamarinana zay voaraina avy amin'Andriamanitra jereny ay ve zao ny tian'Andriamanitra dia ino no nantsiny fiainana nahafahany bebaka dia ozy izy Jesosy Petera zao rehefa avy mibebaka vao mahazo mampahery satria raha vao tsy avy mibebaka mety tsy vita fibebahana ianao dia motivation hafa ny hitanao hitoriana an'le teny dia tsy zavatra sain'i Jesosy zaraina ny zarainao ry Petera manjary diso ny fonon'ny olona lasa mieritreritra anao ho Andriamanitra ny fitahiana amin'ny fiainany fotsiny izy nefa izy efa nataoko anazy zany rehetrarehetra zany ny filazantsara marina tsy mampanantena anao zay efa anao fa mampijoro anao amin'izay tia ny joroanao mba hahatonga anao hisitraka n'izay zavatra efa nataony ho anao manaraka ho azy ny zavatra rehetra kony dia samy ho tahian'Andriamanitra daoly dao tsika hitsangany amin'ny toerana misy atsika andray tsodrano halleloia hitanareo anie Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana zanak'Andriamanitra isany mandehana mora kely miaina amin'izany rehetrarehetra zany rehefa manaiky ianao no tare amin'ny fanahany mahita ny fanan'Andriamanitra mahery hiaso ny fiainanareo ho tomboka se mpamantarina anareo sy tahiry anareo andreny fionarkanjely sy ny tompopetra an'Andriamanitra ny fotoana iverenana miandro mpapakatra tsika ary tokony eo ambavanao amin'izay manomboka androany le hoe marana tahavidy Jesosy tompo satria arakaraky ny aretanao no mampiantso anao azy hoe Jesosy tongava angena tongava satria miaritra loatra ianao fa raha tsisy fiaretana fanao zao tobo zao ihany nataona azy mbola tonga aloha tompo tsy maintsy zay ho azy ny vava keny ambavanao vava anasany fiverenan'i Jesosy amin'izay ho afaingana ny vavanao fa tsy ampiandry azy mba tsy ho tonga manomboka androany satria ianao misy le tirely le fiaretana iantso Jesosy io ataontsika rehetra hiteny hoe maranata zareo fahasoavana fa mifahasoavan'Andriamanitra no maty izao fa mifahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo amen ndao iteantanana mafy eo an'Andriamanitra halleluia veloma tompoko